Tamin'ny akapobeany dia nizotra tao anatin'ny fitonina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no tanterahina tany Toliara voalohany araka ny tatitra izay nataony filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Elson Brisson Eraf. Na dia izany azy dia nisy iankosa ny tsy fahatomombanana teo amin'izay fikarakarana sy ny fanantanterahana izay fifidianana izay tany Toliara voalohany izany. Toy jerentsika ary ny fanadihadiana. Nizotra tao anatin'ny fitoniana ny fifidianana tao Toliara voalohany sy faharoa araka ny tatitra nataon'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Elson Brisson Eraf. Na dia izany aza dia misy ihany tsy fahatomombanana tamin'ny komuna maromaro. Nizotra araka izay nilana azy ny fifidianana, tsy nisy ny korontana, tsy nisy ny fifandonana, ekena fa tsy maintsy misy ihany nindro kely amin'ny resaka fifidianana. Koa ohatra amin'izany ny zavatra nisy tao anatin'ny commune rurale Andranovory izay ao anatin'ny district Toliara faharoa dia ny candidat-nay moa no deuxième position vokatra officiel fa ny tsy fahatombaman'ny fifidianana tao ny urne dia nalain'ny candidat izay mpifaninana amin'ny candidat-nay ka manao zavatra zay hita fa tena hoe tsy neutre zany ny fifidianana tao anatin'izany commune Valasananarana etsy ambony zany. Faharoa manarakaraka an'izay koa ohatra ka tao anatin'ny commune ny Maromiandra dia ilay candidat ny fandonan'ny candidat-nay dia napepoka basy amin'ny andro ny fifidianana. Manao zavatra reo dia mitory tokoa manko izahay any amin'ny tribunal administratif amin'ireo commune eo amin'ny enina ao anatin'ny district Toliara faharoa izay tsara manamariketra fa dia candidat ny ASVEM ireo voalazako reo. Nahatratra 7 isanjato ny tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tao Toliara faharoa. Raha mivokatra vonjimaika 5 ny toerana azon'ny HVM atao amin'ity distrika ity. Mikasika ny Toliara voalohany ny HVM Behaja Jean no mitarika amin'ny vato 220 sy 750. Faharoa ny Tomira mahazo ny vato 7 sy 400 ary fahatelo ny Arakisika 913. Toliara voalohany dia eto dia misaotra manokana ny foko anankiray atao hoe tanànana toko be telo izay nanao vote ethnique tamin'ity indray mitaona anaky dia nifidy ny candidat natolotsy ny HVM Andriamatoa Behaja Jean izay lany tsy misy tomika ary Toliara milamina dia milamina amintsika miteny zao ny tsy faly foana moa dia tsy maintsy mametraka rakety fa nefa tany-tandalana isika dia izay avoaka ny tribunal administratif dia enkeny rehetra. Mikasika amin'ny fitarainana nataon'ny vondron'ny candidat Toliara voalohany dia nilaza ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena fa anjaran'ny tribunal manapaka mikasika izany. Saingy heveriny kosa fa efa nilaza ny heviny vahoaka ny Toliara ary mifidy ny ben'ny tanàna heveriny hitondra fampandrosoana ny toerana ary miantso amin'ny fiarah-miasan'ny candidat ny tena mba hifanolo-tanana ho fampandrosoana ny tanàna ny Toliara izay tara ny fampandrosoana raha oharina amin'ireo vonim-paritany hafa eto Madagasikara.